mbola hijanona ao anatin'izay lafim-baovao miompana ny fanomanana ny fifidianana izay ihany isika mba halavorary ny fifidianana dia entitra amin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra ny filoha nasionaly ny antoko MDM manano mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara Andriamatoa Pierrot Rakotoarivelo io no isan'ny novetesiny nandritry ny fidinany tany Antsirabe tany Omaly. Tokony hitandro ny fepitaona fanatanterahana ny fampelezan-kevitra ireo kandida ho filoham-pirenena. Izay no anisan'ny nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara MDM Andriamatoa Pierrot Rakotoarivelo nandritra ny fitsidianana nataony tany Antsirabe Omaly. Tokony hajaina noho izany hoy izy ny code électoral. Mitazona dia mba azona mahatanteraka fifidianana madio sy mangarahara tanteraka ivoahana amin'izay amin'ity krizy ity satria efa manantena fitoniana sy fahiovana ny vahoaka. Ka ny zany fanovana zany aloha dia tokony atomboka amin'ity resaka fifidianana ity. Tokony manaja tanteraka ny lalàna mifehy ny fifidianana. Rehefa atao hoe amin'izao manomboka ny fampelezan-kevitra dia amin'izay vao atomboka. Fa tsy mety fa miopefy zany ary tsy manaja ny lalàna mifehy ny fifidianana. Ka raha mila fanovana itsika dia tokony atomboka amin'ny tenantsika ihany, indrindra fa zahay mpanao politika manaja. Ary anisan'izany fanovana zany dia hoe manova eo fomba fijery, manova koa eo amin'ny fomba fitatana. Zany rehetra zany no katsahantsika. Ary zay mpanao politika dia mba tokony mieritreritra ihany eo fomba rehetra mamoetra zay atao satria mahambotry firenena, mahamita bahoaka. Avy aiza moa ny fahefana anananay na ananan'izay hitondra fanjakana raha tsy avy aminareo vahoaka. No araraotiny misy ny raharaha mba iny ankoa ity fandalovan'tany vakina karatra ity ka nanikafany tamin'ny fomba ofisialy ny foaram-bokotra tao Ambohibarsambaina. Nanentana ireo mpamboly sy ny mpamokatra ny misitra mba ilofy bebe kohatrany mba hiadiana amin'ny fahantrana sy indrindra mba ahatongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny kandida Rakotoarivelo izay nampanantena ny ampivoatra hatrany ankoa ny tontolo ambanivohitra rehefa tonga eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena izy. Mandra-piandrin'izay dia efa nilaza ny tenany fa hanome masom-boly ho an'ireo tatsapam-boly eo amin'izany faritra Ambohibarsambaina izany ampiroboronin'izy ireo ny vokatra.